bato mombana trano ny fizotry ny fifidianana eto Madagasikara samy manana ny tetikady entiny ireo sampanasa rehetra eto amin'ny CENI izay arahana drafitra asa matipaika dia ho arahantsika ato anatin'ny fandaharana ary inona ireo drafitra asan'ny CENI ho an'ity taona 2017 ity. Maro dia maro ireo vinavinan'asa voarakitry ny drafitran'ny CENI amin'ity taona 2017 ity. Misongadina voalohany amin'izany ny fanatsarana ireo didy amandalana amin'ny feny fifidianana sy ireo fametrahana paikady nasionaly, hanabeazana sy hanetanana ny olom-pirenena ara-pifidianana izay efa eo andalam-panatanterahana azy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny ataontsika hoe tanjona kendren'ny CENI moa zany dia ny anamorana hatrany zany ny fampiarana ireo didy amandalana amin'ny feny fifidianana mba ho azony ireo mpisehatra rehetra amin'izany fifidianana izany. Ka dia misy ilay décret anankiroa izay navoaka ny gouvernement izay mametraka commission anankiroa, ny ray zany tarehin'ny CENI hametraka ireo fombafomba rehetra hanatsarana ireo lalàna sy didy mifeny fifidianana, dia misy ilay commission anankiray izay hamadika ireo tena didy avoaka zany. Faharoa koa dia ny fampiarantsika n'ilay paikady pirenena momba ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena ho amin'ny fifidianana izay vita tamin'ny taona lasa moa ireo paikady ireo, dia ny fampiarana azy no ataontsika amin'ity taona ity. Dia ao anatin'izany ihany koa satria miresaka fifidianana isika dia ny fanatsarana ny lisam-pifidianana. Io moa dia zavatra voalaza ny lalàna fa tanterahana isan-taona, ka dia miroso amin'izany isan-taona ny CENI. Ary amin'ity ny mahafakely azy dia isy asa manokana izay atao, dia ilay ataontsika hoe opération jugement supplétif, carte nationale d'identité ary inscription sur la liste électorale. Zany hoe isy guichet unique zany izay voalohany indrindra izay olona rehetra mahazo kopia dia avy hatrany dia ahazo kara-panondro, avy hatrany dia hosoratana ao anatin'ny lisam-pifidianana izany, satria ireo zavatra roa voalohany ireo dia anisan'ny vato misakana ny fisoratana anaran'ny olona ao anatin'ny lisam-pifidianana ary anisan'ny vato misakana ny zon'ny olona tsy ahafahany mifidy. Amin'ny mahararam-pirenenan'ny fifidianana, rariny loatra raha toa ka misy ny fahamatsim-bola manokana avy amin'ny kitapo-bolam-panjakana amin'ny fampandehanana ireo asa amin'ny ankapobeny totosain'ny CENI. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny fahamatsim-bola avy amin'ireo mpiara-mombinantoka iraisam-pirenena toy ny tetika asa SACEM. Ny tetika asa SACEM na soutien au cycle électoral de Madagascar izay natao indrindra hanatevenana ny fanatratrarana ny vinan'ny CENI amin'ny fanatanterahana ny zotra-pifidianana manomboka amin'ity taona 2017 ity ka hatramin'ny taona 2020. Ny CENI dia misokatra amin'ny rehetrarehetra zany amin'izay fiarahana miombinantoka hanatsarana ny fifidianana eto amin'ny firenena izany. Nanomboka tamin'ny taona lasa ary mitohy foana hatramin'izao dia nanangana rafitra ataoko hoe efatra tena miara-miasa akaiky amin'ny CENI, dia ilay antsointsika hoe cadre de concertation. Izy io zany dia rafitra natsangana mba iarahana mifanakalo hevitra, iarahana mifanoro hevitra, ary anakianana koa azy, anakianana ny CENI indraindray mba ahafahana manatsara ny fomba fiasa. Ny alarobia 20 aprily lasa teo dia nanatotosa sehatra fampidiniana momba ny fanatsarana ny didy amandalana amin'ny feny fifidianana ny CENI niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny orinasa fanaovan-gazety. Efa nitsangana ihany koa ny vaomiera fankakevitra izay hiaraka andinika ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra voaray hanatsarana ny didy amandalana amin'ny feny fifidianana ireo. Rehefa vita io asan'ny vaomiera io any amin'ny faraparan'ny volana jona any dia atolotra indray ny komity iraisan'ny ministera izay hitarihan'ny gouvernement ary ny komity sy ny CENI indray no manolotra izany volavolan-dalàna izany eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika tamin'ity andro an'ity. Isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Aza tonoana hatrany ny fotoanantsika isaky ny talata sy alakamisy. Veloma tompoko.